sasatra sika tily asafatratra ivavaka isika rehetra dia misaotra anao indray zay ry Tombandriamanitra eo fa nahazo ity fotoana ity indray azahoanay teny avy aminao. Dia ataovy mahafantatra anao mandrakariva izahay ary ataovy mazoto mikatsaka ny famonjena nomenao mandrakariva izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry sekolary malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra otoriana amin'izao alahady 7 mialohan'ny Paska izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 12:1-3:30 ka hatramin'ny 7:1. Lioka 12:1-3:30 ka hatramin'ny 7:1 toy izao faky ny teny amin'aran'i Jesosy. Ary Jesosy naka ny 12 lahy nanao taminy hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratra mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa atolotra amin'ny jentilisa izy dia ataony fiomehezana sy isetrasetrana sy ororana ary hokapoiny sy hovonoiny ary amin'ny andro 7 dia hitsangana izy. Nefa tsy misy azo ny akory izany teny izany ka dia tsy fantany izany lazainy fa nafena taminy izany teny izany. Ary raha Jesosy nanakaiky anjery koa, Jeriko dia indro nisy jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary nandre mivoaka nandalo izy dia nanontany hoe ino izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo amin'ny raha lehilahy ary rehefa miakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, tompoko, ny mba ampahiratona ny masoko. Eo Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny fononao no efa navonjy anao. Ary miaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nitera an'Andriamanitra. Amen. Nilaza Jesosy ny amin'ny hafatesany sy nitsanganana, ny fomba hafatesany sy nitsanganana. Dia tsy azo nreto mpianatra reto izany. Kanefa dia izany mihitsy ny zavatra tena asain'i Jesosy ao amin'ny filazantsara manontolo. Izay ny fototry ny natongavany teto an-tany. Ho faty ho atsika ary tsangana atateraka ny famonjena. Misy olona eto zay voalaza eto dia tsy izina fa ilay jamba. Raha mijery ny filazantsara Mateo isika dia olona anankiroa ny jamba atao. Raha mijery amin'ny filazantsara Marka indray dia teneny mihitsy ny anaran'ny olona io. Iza io? Misy malala ve? Bartimeo. Ay, misy mianatra lesona sekoly lalà tsara mihitsy. Dia izao
tsy hoe akory rehefa miteny filazantsara ny Matthieu hoe anakiroa le izy tao mijamba tao, na hoe miteny filazantsara Marka de hoe Bartimeo de hoe fanohitra reto filazantsara anankitelo reto mitandreny. Matoa napetraka ato daholo reo filazantsara anankitelo reo de mifameno reo, tsy misy mifanohitra izy ireo na de ray aza. Ianareo amin'ny sekoly kilasy 10 mahay an'izany tsara mihitsy fa mifameno avokoa ny filazantsara anankiefatra. Ka rehefa mandinika azy eo ambany fitarian'ny fanay masina, fa tsy tonga de hoe mizara tsy mety eo de tonga de hoe diso. De arak'izay de hoe mifameno ireo. Tsy hoe akory rehefa ray ny voasoratra tato de hoe tsy misy le anankiray voasoratra tarifa mety ity anankiray ity ihany no tsindrin'ny filazantsara ny Marka sy filazantsara ny Lioka. De Lioka tsy te hametraka hoe zao ny anaran'ny olona io fa Marka kosa te hametraka hoe zao io olona io. Inona maizaza n'ity hojamba ity? Na de nsakanana izy tsy ho amin'ny Jesosy, na de nitenena izy manginy, de tonga de niteny izy hoe za tsy maintsy miteny. Ry zanaky Davida mandrafo aminy. Mpianatra tsy mahalala zanaky Davida fa izy tonga de miteny hoe zanaky Davida. Fatantsara hoe le misy zanaky Davida amonjy eo. De tsy nanaiky izy. Misy nampangina fa tsy nanaiky izy fa tsy maintsy niteny ny fatana tsy maintsy manantana Jesosy, tsy maintsy sitrana Jesosy hozy izy androany. Zay toetra zay de tokony hananantsika koa le sekolary malala. Misy mampangina antsika ao am-piangonanao indraindray hoe nareo zaza mangina, nareo mbola tsy maintsy oatra masina nareo ohatran'izao. Fa se ho hitaka ny Bartimeo rehefa misy zavatra haitsika de azy hoe zahay de mahafantatra hoe zao ny zavatra tena mety, zao ny zavatra marina. Fa rehefa tena misisika isika tahaka ny Bartimeo eto de hitan'olona foana hoe ay tena marina ny tenenin'reto sekoly alahady ireto. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy tombo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanay masina ho amintsika rehetra ny hatram'izao koa mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Tompo fa nomenao izany teny izany. Ampianaro say izahay haneo ny marina. Ampianaro say izahay hanantrona anao tahaka ny Bartimeo ka tsy hanaiko sakatsakana ny devody. Mandrafo aminay ny fahotanay ry Tompo. Voninahitra rarana zavavaka izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Soyons unis dans la prière. Merci Seigneur pour ce nouveau jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour ta grâce afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Illumine notre voix par ton Saint-Esprit et donne-nous la sagesse afin que nous recevions ta parole dans notre cœur. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de notre Père soient avec vous. Amen. En ce 7e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 18, verset 31 au verset 43. Luc chapitre 18, verset 31 au verset 43, voilà ce qui est écrit en nom de Jésus-Christ. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demandait ce qui se passait. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Jésus, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Amen. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Comment? Il doit mourir, il doit souffrir, ensuite être ressuscité le 3e jour. Voilà ce qu'il est venu faire ici sur terre.
Beaucoup ne le savent pas. Même les disciples ne l'ont pas su ici. Mais quelques-uns, comme Bartimée, savent que c'est lui le Sauveur. Pourquoi je dis Bartimée alors que c'est même pas écrit? Eh bien, tout simplement parce que c'est écrit dans l'évangile de Marc. Et si nous regardons encore dans l'évangile de Matthieu, il y avait 2 aveugles. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 évangiles sont donc en contradiction? Non. Vous qui êtes dans la classe A, vous savez très bien qu'il s'appelle Bartimée. Les évangiles ne sont pas contradictoires. Ils sont complémentaires. Ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose de différent que nous allons dire qu'ils sont contradictoires. Il est vrai qu'il y avait 2 aveugles, mais Luc et Marc ne veulent souligner la présence de Bartimée. Luc ne veut pas préciser le nom de l'aveugle, Marc veut le préciser. Lorsqu'on étudie la Bible, il faut regarder, il faut demander au Saint-Esprit qui nous donne la signification. Vous en classe D, vous le savez très bien. On doit toujours bien étudier la Bible avec le Saint-Esprit et les informations sont complémentaires. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait Bartimée? Qu'est-ce qu'il a fait cet aveugle-là? Il sait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi il l'appelle fils de David. Et il a voulu que Jésus le guérisse. Mais les gens l'ont fait taire. Résultat, il a insisté. Même si on l'a dit de se taire, il a continué à appeler Jésus. Résultat, grâce à cette foi-là, Jésus l'a guéri. Nous aussi, quelquefois, on nous dit de nous taire dans l'église parce qu'on est des enfants, on dit qu'on ne connaît pas bien l'écriture sainte. Nous devons montrer comme Bartimée que même si on dit qu'on a tort, on doit montrer que nous, on a la vérité grâce à l'écriture sainte. On doit montrer que Jésus est avec nous. Personne ne doit nous empêcher d'approcher Jésus, même pas le démon. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle parole que tu nous as donnée. Aide-nous à lutter contre le mal. Faites que personne ne nous empêche à venir à toi, comme l'a fait Bartimée. Et montrons toujours que nous ayons la foi en nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Jesu siru hazumangasu fita yandai ke firenge bentuku ni minua sulu nafakavu ni devuli la vitazemu Haiku teso baketu Haiku teso takeru Lavare kenga kuiza Hau Mangangani teso natekwa Dainu inu misuma yetu Teso tiataka lunda ketianzu hafu Tiampida fe siaminda tifiatau Tifinu angaziangate kwa Teso baketu Haiku teso takeru Lavare kenga kuiza Au O mananani teso anatekwa Baibuliru Avelum matuku kavakir Talu kavakir lakami emutseku Tamunilu
ao afakyavo fajesoro azo mangaso haikyo jeso baketo haikyo jeso trakeru lavarekenyakyoiza au mananani jeso anatekwa haikyo jeso baketo haikyo jeso trakeru lavarekenyakyoiza au mananani jeso anatekwa mananani jeso anatekwa hainao jeso siva eka hainaye hainao jeso siva eka hainaye haina 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 hainao jeso siva eka hainaye hainao jeso siva eka hainaye haina 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 ituingitalili mumbani jesusi yanake tanangahara hainaye nanumbukenya vyanilatakilipulyane haswa babaungina mena enyaviyemba hamujenewa hainaye ifanga vutarwa tugena hainaye jesusi baka nazareta hainaye anakimaria situseka hainaye itimbanga bakisailehewa hainaye nande haimbetyamberewa hainaye nampyana chengi turi tena hainaye nareni navizetsileka hainaye hainau jesusi eka hainaye hainau vaiye eka hainaye Jesus hainau jesusi eka hainaye hainau vaiye eka hainaye Jesus hainao jeso siva eka hainaye hainao jeso siva eka hainaye haina 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 hainao jeso siva eka narewe hainaye hainao jeso siva eka hainaye haina 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 ituingitalili mumbani jesusi yanake tanangahare nanumbukenya vyanilatakilipulyane haswa babaungina mene enyaviyemba hamujenewa ifanga vutarwa tugyane jesusi baka nazareta anakimaria situseka Anakimaria situseka. meneka nande hayembe tyamberuwa nampyana chengi turi tenyu nareni nyabize chimeke hainao jesuse hainao vaiye hainao jesuse eka hainao vaiye haina vaiye
mahasambatsy tegna tsy mandiniky ny hoaviny maro amitsika zao tegna tsy miaina marainy kanefa rosaka jiaby atao teny adalana sy mirenireny datory teny jiaby atao tsy ataony hita tsy ataondreny alô zalahy redevoly mamingana ary ty fiainana efa miasarotra keno fomba solusiona ahandresenazy ala redevoly mamingana ary ty fiainana efa miasarotra keno fomba solusiona ahandresenazy ala
hamunzira nitalitumani natupisi kwetwatani hitisana ireu namaku hanaumiasa nauri Jesusi hamunzira nitalitumani isaninu hantubisiku saingirantuwanawan di Jesu hanurewasa nakau rituku itinzana aina nufetra ry Jesu sy isany no matopisiko aina nufetra ry Jesu sy isany no matopisiko
izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra meno azy
fahahanana fiainana mandrakizay zaona toko fahatelo ny andimy fahenina amby folo. radio tiany fiainana 91.2 mégahertz. hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko fahaenina andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka roa mégahertz izany.